Teo ny ianta orin'ny fandalovany teo amin'ny fampanaovana teny Nandalo fitsarana i maître Francesca Razafimanantsoa, zanaky maître Hanitra Razafimanantsoa, solombavambahoaka lany teo amin'ny boriboritany voalohany. Nivoaka androany alatsinainy ihany araka izany didy manameloka azy ka telo volana an-tranomaizina sazy miantona noho ny faniratsarana mpitandro filamenana sy lamandy ariary noho ny fitazomana zava-mahadomelona no sazy azony. Nanamarika ny avy amin'ny lavitra misolovava izay nahitana solotena teny amin'ny mpitsarana fa tsy ara-drariny na ny fanenjehana na ny didina avoaka ny fitsarana. Tamin'ny sabotsy lasa teo no nosamborina ity mpisolovava ity ary fandavana ny fanakanana natao azy sy ny faniratsarana mpitandro filaminana ary fitazomana zava-mahadomelona tsy ara-drariny no nisamborana azy hoy ny avy ao amin'ny zandarmaria. Ambadika politika no antony hoy kosa maître Hanitra Razafimanantsoa. Rombafolo mianadahy voasambotra mpitandro filaminana tamin'ny sabotsy lasa teo nandritra ny fotoana ny everany fa tokony unisian'ny hetsika ny mpanoatra teny amin'ny voatanana. Ny vehivavy ny iray tamin'ireo voasambotra ary manamboninaitra avy amin'ny zandarmaria kosa ny iray fandraisana anjara tamina hetsika sy nahazoana alalana fanotoina ny filaminana anatiny fanakaramana mpanao fihetsiketsehana no anisany isamborana azy ireo hoy ny avy amin'ny zandarmaria firenena. Fanadidina hitambaran'ny polisy ny jandary no mandray an-tanana ny raharaha ary efa nandalo teny amin'ny fampanaovana androany alatsinainy izy ireo. Sanahitana fandraisana na DRS teo amin'ireo lalao-enina nandraisana anjara tamin'ny fifantsanana amin'ny Afrobasket Men, ny ekipam-pirenena malagasy sy ny Telo resy Madagasikara nandritra ny lalao miverina telo natao tany Tunisie tamin'ny farany herinandro teo. Resy ry zareo ihany koa io Malalahady raha ny fanandrana tamin'ny Republika Demokratika ny Congo 720 amin'ny 420 no nanamotsana ny ekipa Congolais ny ekipa malagasy. Tamin'ny sabotsy lasa teo no mba saika nihiratra kely ny masoandro saingy tsy afaka hatrany malagasy. Tamin'ny isa 770 no 770 no nandresen'ny Santrafrika any Madagasikara. Niady ihany ity lalao ity satria nitarika ny malagasy teo amin'ny ampahefa-potoana voalohany sy fahatelo ary nampiseho lalao mahafinaritra ny teo ambony-kaza niaraka tamin'ny trikady razana mahina mpilalao malagasy mila ravinahitra any Vaovao any France.